Fanatitra ankasitrahana, fanatitra tsy ankasitrahana. Izany no anasanantsika indray amin'ity androany ity, manasanao aharitra hatramin'ny farany. Faliana mandrakariva ry mianatra namana isany no ifampiarabana indray tafahona soamatsara amin'ity herinandro vaovao ity. Mbola manodidina amin'ilay tontolon'ny fomba fandinihana ny faminaniana amin'ny Baiboly isika, fa amin'ity herinandro ity isika dia manasa andinika an'ilay loha hevitra manao hoe ny fanatitra. Milohan'ny andiniantsika eny amin'ny androany dia andeha hiaraka hivavaka isika. Andriamanitra rainay tsara indrindra izay ny an-danitro, misotranao izay no izao fotoana izao indray ahafahanay miara-mandinika ny teninao. Milany tsy fahatanteranay rehetra, ary eo ka mba ho vita fihavanana aminao zahay, ary ny fanena masina kosa ho arotsaka temponay, ka hitaridalana mpianatra anay ny teninao. Dia mitahizo ampiara-mianatra amiko izao, vavaka tonona saika tamin'ny anarana Jesosy. Amen. Fanatona, ankasitrahana sy tsy ankasitrahana. Tsara ny mampatsiahy antsika fa Andriamanitra no namorona voalohany na fampirisihana amin'ny fanaovana fanatitra. Amin'ity androany ity isika dia hijery fampitahana hevitra anankiroa. Fampitahana izay mety momba ny toetry ny fanatitra ara-Baiboly. Hoe aiza ny fomba ahafahan'Andriamanitra mankasitraka sy manday izany fanatitra ataonao izany. Fantatsika tsara fa hatrany am-piandohana dia efa nisy taranaka anankiroa izay nanao fanatitra, dia ny taranaky Abela sy ny taranaky Kaina. Hitantsika tsara ny zavatra niseho fa ny nanao izay tiany Kaina teo amin'ny fiainany, ary na dia ny fanatitra izay nentiny very fa ho atolotra ao an'Andriamanitra azy, dia arak'izay nieritreretiny. Ny atao hoe fanatitra mantsy dia midika hoe fanomezana, fa saingy tsy ny fanomezana rehetra akory no fanatitra. Dia nanao an'izay Kaina, ny zavatra nisy anefa amin'ny Genesis 4:4, dia tsy nankasitrahan'Andriamanitra ny fanatitra Kaina. Fa ny Abela kosa dia nankasitrahan'Andriamanitra, satria ny fangatahany fanatitra nangatahany Abela dia mampiseho tsara mihitsy ny momba ilay Mesia ho avy, ilay zanak'ondry. Ao amin'ny Genesis 4:7-10 ahitantsika izany, zanak'ondry izay manondro ny asa-pamonjena izay ataon'i Kristy teo Kalvary. Nazava tamin'ny Abela ny foto-kevitry ny fanavotana, any ka dia tsy nisalasala izy, na tsy aro ny tena no mpanota, ka natsinjo ny fahamelohany sy ny fahafatesany izay nampisaraka azy tamin'Andriamanitra, ka dia no tanterahany izany fanaovana fanatitra izany. Misy trangany zavatra mampalahelo nefa tamin'ny andron'ny mpaminany Isaia, izay mampieritreritra antsika ary mampanontany antsika manahoana ny fomba fanaovantsika fanatitra amin'Andriamanitra ankehitriny. Amin'ny Isaia 1, ka ny 2 ka hatramin'ny 5 lava izy fa somary dingadingantsika. Eo amin'ny 2 dia misy zavatra mampieritreritra kely manao hoe: mandrenesa ry lanitra ary mianoro tany, fa Jehova no miteny, efa nitaizina lehibe zaza aho kanjo niodina tamiko ireo. Ny omby mahalala ny tompony ary ny boriky ny finanam-bilo ny tompony, fa ny Israely tsy mahalala, ny oloko tsy misaina. 4 dia lazainy manao hoe: indrisy firenena mpanota olona mavesakely, ka taranaka mpanao ratsy, zanaka mpanao meloka efa nafoy an Jehova izy, kanefa ireo mpanafoy an Jehova ireo nanatitra fanatitra ho an Jehova. Dia zao ny voalaza ny 1:10, zao ny voalazan'i Jehova: ataoko inona ny zavatra betsaka vononareo fanatitra ho Jehova? Efa tofoka ny ondry lahat ho fanatitra ho dorana, sy ny saboran'ny zanak'ondry mifay aho. Ary tsy sitrako ny rany vatotr'ombilahy sy ny an'ny zanak'ondry ary ny osilahy. Raha avy miseho teny an-trehako ianareo, iza moa no nitady anareo hanitsakitsaka ny kianjako? Aza mitondra fanatom-poana intsony, fofona vavetavetana amiko izany. Ry mpiara-mianatra namana isany,
mazava eto ny ten'Andriamanitra fa rehefa misy faharatsiana tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra na dia ny fanatitra ataoko sy ny ataonao aza fanati-pona ny otren'Andriamanitra fa avetavetana izany. Mampieritrehitra ny trangan-javatra mampalahelo voalaza eto amin'ity andinin-tsoratra masina ity. Toy ny hoe nanaraka fombafomba ivelany fotsiny ireo Israely, toy ny hoe nanatanteraka adidy fotsiny izy ireo mba hampitony fahatezeran'Andriamanitra ka dia nanatitra fanatitra kanefa fanatitra izay niorina tamin'ny fitiavan-tena tahaka an'izay nataony Kaina. Zany ny zavatra misy toe-tsaina feno fitiavan-tena. Zany koa no toe-tsaina manera zao tontolo zao, toe-tsaina miseho mahavita tena arak'izay tianao ihany. So ihany fa misy taridalana omen'Andriamanitra ho antsika. Ao amin'ny Isaia 4:5. Isaia 4:5 ka ny andininy 9 sy ny 7. Zao indray lazain'Andriamanitra manao hoe ary ny hafa firenena izay manaiky ho an'i Jehova mba hanompo azy, manaiky an'i Jehova mba hanompo azy, sy ho tia ny anaran'i Jehova mba ho mpanompony, zany hoe mifanohitra tamin'ilay voalaza tany amin'ny mpaminany Isaia 1 zany, dia hoy izy hoe dia izay mitandrona ny sabata ka tsy manao azy tsy ho masina sady mitana ny fanekeko, dia hoentiko ny tendrombohitro masina ka hampifaliaka ho an-trano fivavahana, ny fanatitra odora sy ny fanatitra hafalatsa-drà dia hankasitrahako eo ambonin'ny altarako fanitraniko atao hoe trano fivavahana ho an'ny firenena rehetra. Ny hankasitra ny fanatitra hankasitran'Andriamanitra zany dia izay rehetra tia manompo an'i Jehova amin'ny fony rehetra, tia ny anaran'Andriamanitra amin'ny fony rehetra, mitandrona izay nasain'Andriamanitra ho tandremana ka tsy manao izay tsy masina. Ry mpiara-midinika namana amin'ity androany ity dia hitarika an'saintsika hoe manahoana ny fanatitra atolotra ao an'Andriamanitra. Move mba tahaka ny any Abela izay nakasitran'Andriamanitra sa tahaka ny any Kaina kosa izay tsy nakasitran'Andriamanitra. Fa tiana hisarina an'saintsika teto zany dia zao hoe ny Abela nahatsiaro ny tena no mpanota izy, natsinjo ny fahamelohany sy ny fahafatesana izay tambon'izay mampisaraka azy amin'Andriamanitra, ka dia faly izy nitondra fanatitra latsa-drà, nanaiky ho diso tamin'ny lalàn'Andriamanitra ka nahita tamin'ny alalan'ny raza ny alatsaka ny fanavotana izay atotro ilay mpamonjy ho faty isolo azy. Ry mpiara-midinika namana, andeha hanao tahaka ny Abela isika, matsiaro ny fahatsoana, matsiaro ny tsy fantanterahana, ka iny fa mibaboka eo am-potony ny azo fijaliana ilay fananolotra ny rano mba hamonjy antsika tsirairay. Mirary faherezana ao antsika rehetra indray, mirary tontolo andro mahafinaritra ho anao. Dia hiaraka hivavaka isika. Andriamanitra rainay tsara indrindra izay ny an-danitro, renay teo ny fanatitra roa samihafa, dia ny fanatitra izay tsy hankasitrahanao ary ny fanatitra izay hankasitrahana kosa. Tompo tarivo zahay amin'ny lalàn'ny fanena masina mba le hankasitrahana no ataonay, dia tsy inona izany fa manaraka ny sitraponao ary manaiky ny fandaminana ary manaiky fampanota tsy mendrika, ka iny fa miantoraka eo am-pototry ny azo fijaliana ilay nandatsaka ny rano ho anay. Dia mitahihana tsirairay avy raha hiatrika ity tontolo andro ity zahay, nivavaka tononona sy angatana amin'ny anaran'i Jesosy irery ihany. Amen.